Mitokosa ny dingana tanterahany ekipa Lalatiana Ravolomana nao fampifondronana ny herin'ny mpanohitra ary ihany koa fampahafantarana ny satan'ny mpanohitra izay nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny fahaeniny volana septambra lasa teo taorian'ny fitetezam-paritra samihafa ny tanterahan'izy ireo eritreritra natanteraka varavarana misokatra indray izy ireo. Ny 3 oktobra ho avy izao dia hanatanteraka varavarana misokatra ampahafantarana ny dingana vita amin'ny fampifondronana amin'ny mpanohitra ny komity Tarihan-Dramatoa Lalatiana Ravolomana. Ampahafantarana amin'ny fotoana ny dingana vita tamin'ny fampifondronana ireo mpanohitra. Fantatsika tsara vita ny Fionambe ny 20 sy 20 ny volana Jona 2024 teraka ny velorano mpanohitra na ny satan'ny mpanohitra vita soni izy io noentina nisokatra tamin'ny ankolafikery samihafa izy io nandritra ny 2 volana mahery kely teo eo naverina tamin'ireo mpanao soni tamin'ny 20 aogositra 2024 ary nampahafantarana Babemaso tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny fahaenina septambra 2024 nanomboka teo dia nilaza izahay fa aparitaka helipatra ny eran'i Madagasikara io velorano ny mpanohitra io. Zay zany zao no natao nandefa ny iraka tany Tamatavia, tany Mahajanga ary tany Tulear. Faritany telo zany no tratranay atreto ary amanjatony maromaro ny soni efa azo tamin'izany efa nitorany anjara biriky nyreo faritany reo fa mbola tsy zay no atao hoe légitimité, mbola misy faritany anankiroa tsy tratra tao anatin'izay vanim-potoana zay ka ao anatin'izay ezaka ho fanaparitahana sy fampahafantarana malagasy an'ity foto-kevitry ny fananganana ny fanoherana zany hoe ty satan'ny fanoherany ty dia isy porte ouverte na varavarana misokatra zay karakarainay amin'ny zoma fahatelo ny volana oktobra 2024 etsy amin'ny Radamo Hotel Taninarenina ny tolakandro manomboka mirokatra amin'ny 5 varavarana misokatra zay ampatsahivana ny dingana rehetra efa nolalovana sy ireo rehetra asa mbola miandry amin'ny fananganana ny fanoherana manana maizy azy eto Madagasikara. Ny komity mpanomana fampindronana ny mpanohitra izay manana ny heviny ihany koa momba fahitan'izy ireo ny fiainam-pirenena sy volana taorian'ny tantanan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Ritran'izay 6 volana izay dia tsy mitsahatra ny tsy mahare ny feon'ny vahoakantsika fa dia diso fanatenana tanteraka ny vahoaka malagasy amin'ireo fampanantenana maro izay ombenombeno resana nefa tsy tanteraka. Fantatsika ao anatin'izany izay mampikaikaiky amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao na any atsimo na any avaratra na any atsinana na any andrefana na ny eto ampovoantany dia ny olona ny délestage maizina ny firenena malagasy nefa 3 volana no niresana famahana an'izany olana zany. Rehefa miresaka tany demokratika tsika dia rehefa miteny ny mpitondra dia manatanteraka zany an'izay programa resana rehefa tsy vitany dia tsotra ao anatin'ny tany demokratika hoe ny fametraha-pelana ho an'izay tompony raikitra tandrify an'izany satria manantena an'izany ny vahoakany hoe isy vahaolana mazava rehefa mitondra programa dia manana vahaolana azo tsapahitanana zany amin'ny fitondrana ny firenena ka zavatra misy aloha amin'izao tsika miteny zao dia hoe diso fanantenana ny vahoaka malagasy ny vahoaka tsy mandady arina amin'izao tsika miteny zao dia ao anatin'ny aizina fantatritsika ny tsy fandriampahalemana manerana amin'ny Madagasikara raha tsy resaka fotsiny ny any Tulear. Nohatra ny 203 ny antoko sy fikambanana politika na olon-tsotra nanao soniny satan'ny mpanohitra. Raha ny fandaram-potoana ny komity dia ny fahaenina hatramin'ny 12 volana oktobra izao dia hitetin'ny maso-ivoho samihafa ampahafantatra ny fijerin'izy ireo ny raharaham-pirenena sy ny fahitan'izy ireo ny fiainam-pirenena ary ampahafantarany ny satan'ny mpanohitra.